le sorona izy zany a de tompona andraikitra zany zay nanalana azy zany a tsisy fanomezantsy mihitsy fa matoa izy tompona andraikitra de malaly zay ataony izy. Zay moa fanapahan-kevitra andraisina de tompona andraikitra zany no anontaninareo naninona le soronareo le olona tsy zany nanala azy. Fa raha izaho teo a za tamin'izaho sekretera mpanjakana medida gendarmerie na nisy tompona andraikitra hoe esorona azy za miteny hoe tsisy malala gendarme ohatra anahy ianareo, za responsable ny olona feheziko na amin'ny président de république na amin'ny prime ministre na amin'ny ministre ny defense tsisy malala gendarme noho izaho ianareo. Ny ahako a tamin'izahako sekretera mpanjakana medida gendarmerie tsy nanova mihitsy na commandant gendarmerie na commandant surgène na nytenenina hoe reo no sakana ny 73 député. Colonel Tahina zany a olona tsy mba manana zavatra maloto zany, tsisy dossier maloto hoe nanao corruption tarina nakavola tarina nanao inona, tsisy an'izany. Zay mahita miteny an'izany aoko izy teny fa za gendarme teo aloha, gendarme niara-ny asa taminy a, mahalala ny ataon'ny gendarme tsaray a, tena olona intègre, olona professionnel izy colonel Tahina. Ary misy resaka matava indray le izy inona indray matavy raha hoe resaka matava mantsy ohatra ny hafahafa ny tena heviny fa lizy moro samy izany tsy matava zao zay no malisy sambatra izany tsy matava tena mahita rangaza tena tsy no tena poziko ndray iny faneho-kevitra reo izany tsy matava ry anina mila raha anakaiky ihany na zany na tsy zany aloha hoe tsy tonga ho azy aloha ity affaire colonel Patrick ity marina fa misy fanambarana fanondrony zao no nataony manisy fanamarinana précision izy ary mbola mitohy foana le karazana anarana nge zany tonoany le officier supérieur zany ry toko rafahalomanany tamin'ny voalohany efa nisy, tamin'ny faharoa misy fanamafisana efa voalaza tamin'ny voalohany mbola miampy hafa ndray koa aresena miantso hoe abiabeso reo rafitra takaneo izy esiny sisy reo anao inspection mba tsy ilazana hoe tsaosany sisa de azo amarinina amin'ny alalan'ny rahalay lalatsaina entina de zay le hoe élément déclencheur ve io mety efa anisany ihany satria isan'ny efa nampianjera tompona andraikitra anankiray zay misahana ny fanadihadiana teo anivon'ny gendarmerie de io koa zao rehefa mahita hoe tsy maintsy nanao réaction tamin'izay ve ny filohan'ny antenemerandolona atao aorinany hoe fanasorana ny directeurny police judiciaire teo anivon'ny gendarmerie pirenena satria nanao réaction izy hita hoe marina fa izy efa tsy manana andraikitra amin'ny mivantana ao iaho amin'ny lafiny ataontsika hoe rafitra isan'ambaratonga ny gendarmerie pirenena nefa izy zandary ataontsika général zandary isan'ny be garady misotro ronono amin'ny zao fotoana zao tsy tonga ho azy zany satria raha tena izy zany raha fiarovana zany raha fahitako azy fa napahakevitra andraisina ao anaty filakevitra ministre izy za mino fa tsy efa safita moa zany nanao an'le réaction nanao hevitra hoe tsy tokony izy rery satria hita hoe amin'ny lafiny anankiray hoe miaro an'ilay DPJ izy amin'ny lafiny faharoa hoe rehefa andraisina ny de tsy vitan'olona raha io fa tokony maromaro zany miara mirodana miaraka amin'iny de nietry andaniny koa moa mpaneho hevitra fa angamba ny andrasina ho arodana koa izy fa tokony matsapa-tena de tonga de hoe fa rehefa mianao anazy tsapa sikaritra hoe ty manamboninazy efa misotro ronono ty mahazo ny karazana information rehetra mikasika an'ireny zavatra ireny de zay natao hoe mety élément déclencheur ave ty zavatra ataony colonel Patrick ty hitatsika hoe moa zany ny fivoaran'ny ly satria hitako hoe mafafa ihany le fisehoany fa bon zany kory tsy manakana tsy resahana le zavatra fa zavatra tokony aso. Salaminareo hoe salamy zahay manoratra kely anareo satria mampifilafila kely le zaza ato aminay mba mampiasa Facebook de mba nanontaniana hoe inona zany zavatra nambarany général Ravalomanana Lesar zany makasika ny colonel Tahina afaka avaliany zany ka raha mipejin'ny Facebook ny titandrazana zao nijerenao de maneho mihitsy izy ny hoe fanesorana ny colonel Tahina de hoy ny général Ravalomanana Lesar hoe mbola misy tompona andraikitra de ny mpiambona ny chef de division, chef de service izay vao ny directeur. Raha zao zavatra zao zany tokony nesorina hatramin'ny ministre sy ny commandant gendarmerie pirenena izay ao ambanin'ny colonel Tahina Ravalomanana
fa tsy ity de PGT zay eo anelanelandrery no ny esorina tamin'ny toerany. Isan'ny resahany ihany koa tao anatin'io ny lafiny zany hoe aloha raisana aloha ny ty zany ien tompoko salama ianao zay fa efa tonga ny afatra de vaovavaly ny fanontaniana eny misaotra zay le fanambarany aloha zany zay fa ohatra mamperitreritra tokoa hoe maninona tokoa moa zany olona anankiray eny salaminareo aizandray zao ny délestage tournante ny Jirama efa tena mijery mihitsy tsika io jery ny sita Jirama tsy tapaka mihitsy tsika eto mba maso eto mba hahafanao mahazo vaovao araky ny tokony ho izy isan'ny resan'ny général Ravalomanana hoe nandaitra ny ohatry hoe raha falesako azy de tratran'ny karazana influence avy amin'ny fanoherana sy ny mpanao kidnapping hoy izy ny mpanapa-kevitra raha resina am'le izy de nandaitra lay hoe karazana fanaratsiana an'ity kolonieliny esoriny ity de asa hoe manaoana moa fandraisan'ny samy ao anaty fanjakana ihany manao an'le fanapa-kevitra reny de ohatry hoe lasa ny fanoherana hoe zany no akany mpitondra ankehitriny karazana hoe référence amin'ny fanapa-kevitra ka zay le endrika maneho sy manamafy hoe misy ahotahotaka eny any andapa de tsy maintsy nisy ny karazana hoe izany ho tapahateny tamin'ity raharaha ty de iny loha zany efa lasa ny anankiray de mitsapa sy tsikatra aloha miaro sy fampiaro reo hoe ty filohan'ny teny merandolona zay ao anaty fanjakana sy ny olona ny esorina zany hoe misy fifanipaha-kevitra zany aloha hoe tsy makasitraka ny fanapa-kevitra andraisanareo ny tena anay satria tokony miara ny akatrany any hoe ny atapiny raha ty affaire ty de asa hoe anahoana samy ao anaty fanjakana no misy an'izany ary tsy aivana sy aby resahana foana hoe lay kolonialanao ampamokany tsy ohatrany hoe tsy nisy mihitsy karazana tsikerana ataony hoe miadeva tamin'ny prime ministre na ny filoham-pirenena fa olona manodidina ny filoham-pirenena sy prime ministre sy ny hoe ao anaty fanjakana no petahiny ao anatin'ny lesika asa hoe somary petraka ihany ny fanontaniana hoe karazana élément déclencheur na toetrara politika ray hoe ty raha namany ty inona marina ny tena mission any ao anatin'izay eo ny hoe ampamoaka sy fanatsika fonana ny zavatra tsy mety ao anaty fitondram-panjakana ary nytipihany hoe tsy fikomina nataony tsy miantso fikomina fa ny anolorana ny ranona isan'ny tonona moa zany ny mpandrarama Maravatomanga ny ministre ny fiarovana hoe atolotra any amin'ny fitsarana de isantsikaritra foana ihany koa ao anatin'ilay afatra sy fanambarana taony ny fiantsona sy fanairana ny sehatra iraisam-pirenena mba hoe anao fanadiadiana sy ijery akaika lay toetrara ka somary manandanja be an'le izy amin'ny lafiny hoe stratégique sy ny tontolo politika eto Madagasikara fa ny vandanina mipetraka de hoe hijanona fanambarana sa misy zavatra hitarika toe-zavatra hafa ty zava-misy ty aoriana kely raha ny faritra omen'ny Jirama tena be de be anonona ny reto eto fe tsy tena elaela etsika fa betsaka ireo navoakany tamin'ity fasiviny volana mety araka ny fanambaran'zareo moa zany de fatapahanjiro mifandimby ny amin'ity an'ity no le toby mpamokarana herinaratra azo avy amin'ny rano andekaleka moa zany tena fototry ny famokarana herinaratra eto Antananarivo de io famokaran'io de miankina amin'ny avony rano ka dia mihena ny rano ary tsy ampy ny vokatra ho an'ny Antananarivo noho izany de voatery tsy maintsy mampiatra ilay fatapahanjiro mifandimbonin'ny orinasa Jirama ary aritra ora roa isaky ny fanapahana izany mba ampifanaraka ny famokarana izay misy de zay le izy lava loatra ho areto tanàny reto raha reto ny tantaraina fa dia arak'izany de amboary zay mety eny tompoko manahoana ianao salama tompoko salama momba le resaka le koloniely manao ampamoaka de le général filohan'andro Manjakala manao iny de marina misy lenasanareo hoe zaro samy fondra misarotritaka koloniely tahaka io zany koloniely zany manamboninahitra amboniny fetsona azy ary izy nanao an'iny aloha zany tsy lasa manamboninahitra général mihitsy satria karazana litanita kely ihany teo amin'io pianakaviana zaro le folo alina
zay le fandehana zay io zany zao a no laza zavatra hafahafa faharoa taorin'le administrateur civil laza fa fifidianana le politika dia le raha nalalina hoe dokonao toesinao ka dikopiteteteteté raha zavatra tsy nety natao teto nge felona ngamba mahafidiada manjaka foana maromaro verimberina ho an'olona mbola tompona ndraiky da isaisany ary raha tena tsy olohana hatrany isa-tompony tsy omby ny fonga eto Madagasikara raha raha-mpanjakana tompony io tsy fanajana lalàmpanarena tsy fanajana lalàna tsy fanajana zany satria voalaza ny vola fanjakana zany sy ny sisa sady sika moa ady malagasy ngamba fa fransay no milaza antsika zao fototsody ikitika fa manao armenina ohatra fankalana ny fransay dia Macron tonga teto nanao miasa izy amafiny fransay azy miaro tompony France zay no nanendena azy tsy zazana tiana azy fa izy tokony université manao sika manoloana an'ireny raha mahita eo ary hitantsika eo fandeha fa vedilena kely lazaina na reny tenymelina reny azy antokotao tamin'ny fotoan'andro milaza fa nikitikena ny lampandrena adevitazezina be ngereny fa tamin'izao raha teezina neto afrika nanomba-panjakana ka mba naomby angamba satria nitarika demokrasia nahafa dia fitenenina betoany zerirolisme tany-gana raha manao indrakey zany tatany kagane mety niazo mety aminy fahaferina ny olona ny aminy mety kemoty 100 € ty ahoana 100 € manombatika vidin'ny kilao nationaliste fotsiny zao efa 3 sy hoalina ariary ny kilao le mba metimety dia 100 € an'izy asiry zay fomba manana zany 100 € isam-bola zany politika ka anoaniny tena izy any amin'le fotokhevitra politika tetiady politika mba mampizovana ny vahoaka ny papa azy ty milaza ny papa vaovao an'olona tao aloha miady hevitra dia tsy sy manana dia misy teteganita ho an'ny rehetra raha tontolo izao zay fa vita raha de misaotra makasitraka am'izay faneho-kevitra zay tonga dia raisana aloha ny antso manaraka dia toizantsika avy eo isan'ny vaovao milatsaka tamin'ity herinandro ity ny resaka hoe fanasokajiana momba ny fivoaran'ny maha olona ny IDH tena hoe ratsy ny fanasokajiana ny Madagasikara anisan'ireo hoe firenena raiky ambin'ny folo tena mitotonga natanteraka ny lafiny maha olona zany hoe vadiranova isan'ny hoe masitsivana an'io moa ny fahasalamana ny fanantenako velona sy ny ao raisana ary ny azy dia anona zao manao na tompoko allo salama tompoko salama re mba haneo hevitra angamba mba handeha lalàm-pirenena ary azao dia nisy an'le fandrarana nataon'izay andro azy velona dia le namoana an'izay azo le vadin'le communel dia efa mba nisy hoe eto hoe syndicat tsy tsara sy ny tsy tsara dia efa mba naneo hevitra tandely sa nandrina daholo satria ny antony mahatonga ny any tema dia tena mahavaliana ny zavatra tandely tena hoe santsika andalana nefa dia tena tazany totsiny kaza rangaty misy leny ambony plateau amin'ny TVM no tonga dia ohatrany bitsahoana ny zany tonga dia avoizina dia manaky an'izany fetikefa indrindrina vataka tsara nana fahefana rehetra fa io ramba io ve zany tena hoe tsy natomano te feteneno zany dia tena tsy maintsy taperahana madiso ary aiza dia fahamarina any zay ny tena zavatra tena tsy misy eto aiza ny fahamarina nanazao milaza ny fahamarina amizay indrindra nazao fahahitalana zava-fotreny ve dia jerenareo fotsiny fa io ramba io zany tena sanatsiny zany mpanjaka be fedatainy zany dia migiatra tsy avotsiny dia mivotsina dia mangina ajerisary am'zaratra tsisy tika mamaina fisany zavatra zany hoe zara-dakoavany fandrikana lalàna misy natao hoe séparation de pouvoir tsaraka tsara ny fahefana satria hoe tena mitsabaka ny anaty tena tokatranon'olona mihitsy dia mangina zakanjetrarehetra nafaraeko tena mampianto an'Andriamanitra hoe mibeva Andriamanitra dia hoe ty fireneny ty fa tena manahirana sao tatofika makasitraka isan'ny nampiady hevitra iny ary taorianan'ilay hoe fanambaran'ny filoha-pirenena
de tsy manana fahefana am'zany ary matoa any rajoela satria olona mbola tsy voatsara ny olona namoana dida raikitra no afaka hoe omena fampiana tsazy na fanafoanana sazy raisan'ny filoham-pirenena fa tam'ity zany no somary hafahafa de taorinany moa nisy lay karazana hoe fanambarana navoakan'ny ministeran'ny fitsarana zay tsy nisy fitomboka se tsy nisy sonia hoe nangataka fanohanana na opposition lay ramatoa izay voarory tao anatin'ilay raraka nomena toromarika ny taty amin'ny fampanohavana mba hanaiky an'izay satria voafian'ny hoe ambara tonga mpahefana ihany koa de nikena lay ambara fa hoe fangatahana fanohanana na opposition zay no netana ohatrany hoe nanazavana fa de ara-dalàna lay fivoahana fa fantanina mipetraka fotsiny hoe raha tsy nanao tsy niteny an'iny ve andre matoa any rajoelona ka nangataka lay olona tena hoe mety nahazo fahafahana ve ka zay lay sara mitranga marina lay fanamariana etan'ny olo-pirenena hoe tsy misy ny fisaraha-pahefana na ny séparation des pouvoirs de ohatrany mandehandeha ho azy sy arakarak'izay tombontsoa politika samy hafa eo no entina mitondra lay firenena entina manao fanapahan-kevitra raisana ina tsara aloha anahoana tompoko salama zany miresaka am'le toe-javamisy am'izao fotoana zao iny de miresaka tegna hoe anovana lampanondrenana tany amy 2010 de efa misy resabe io le lampanondrenana io hoe tsy lany tavito mifony io ary mety aminazy ake zao ianao zao mahita hoe mialany cadre constitutionnel izy ninona rehetrarehetra ao de tsy ao anatin'izany mihitsy izy aiza misy hoe lalam-panondrenana de ao anatin'le izy mbola misy pataka politika ray le izy tena le otikoro mihitsy amy mampanao an'le izy zavatra nitakin'ny mpanoatra nge tamin'ny le 73 député hoe isory fotony le hoe iny le tsy mahazo milazaky andrajoela sy ravalomanany de nefa hafa mihitsy nalefan'le otikoro zany hoe le otikoro zany mamevahana be amy zareo am'izay zavatra ataony de aty ariana zay solon'ny gouverneur indray le chef de région de mamerariny anazy any le haute cour constitutionnelle zay nataoko na hosolony na hovany io na tsy hosolony na tsy hovany io mety amin'ny fony io ao anaty lalam-pandrena ingeny ny fampadalovana ny elefeny amin'ny assemblée satria ataony ioko reny vateniny eny amin'ny conseil des ministres inona koa ny darahiny azany nezangy tonga de fitondrana mandeha ho azy io miritaky tsika hoe resaka le colonel iny za zany tsy de mananina an'le izy fa izy any ary izy ary filohan'ny tafika am'laza hoe malemony ny tafika tsy afaka maka ny inona moa le invitasy ohatrany hoe miritaka izy de fa misy fahefana ao am'le izy de enao miatrasany hoe azay zaka ny tafahantiranga ty manana ny vady de colonel de zay mihitsy ny hitiko tsika fotsiny marary azoeto tsika zany malagasy de tokony tonga de manapa-kevitra fotsiny hoe tonga de mitsangana fa raha ohatran'izao inge migrave nge de situation ty tena efa ratsy be mihitsy mifandehan'le sotra tena latso mahitsy tonga de raisana ny antso manaraka ary mahitsy fa tsy ampiandrasina tso eny tompoko ia ny raba zala salame fanamariana aloha hoe za mahita hoe vedetisme ny any tafita-kely vedetisme le izy fa tsy langaziny tavita devant ny Philistine sy Goliath zany ho any langaziny azo amarinina tsara fa tsy ireny langaziny atao hoe Davida fa eny fanokevitra moa io fa iza ny tsy atavin'izao iza ragazy tsy atavin'izao nareo fa misy kibo ohatranitako misy kibo aizako iza ny tsy matavy tentenany tefena Davida kely lozanao ry tany raha zaza ny mpanjakanao ary lehibenao oma maraina teny 16 io ka meriminana de matavy de ty koray zao fitondrana telo zao ny tsy mampandry ny tany na zavatra efatra azy
voalohany raha ny levo ny tonga mpanjaka, faharoa raha ny adala ny vokianiny, fatelo raha ny vehivavy lany zara no ampiakariny, ary faefatra raha ankizy vavy no mandova. Abolana 30 indray iny. Raha principe universel rajalan voadika hoe tsy afaka mitondra zany ny olona botsista de zao confirme le boky teny fiainany Davida kely tsara mihitsy le izy tsy malala olona fa mbola anova lalam-panorenana ka vehivavy lahy zaro no ampiakarina ankizy vavy mandova andevo ny mpanjaka. Masika be le boky teny fiainana fa tena mitombona. Arabaina ny ravavy katolika sotanareo. Makasiraka tamin'ny fanehoan-kevitra. Mbola manana minitra maromaro tsika tsasakadiny eo mbola ahafahana mifampizara hevitra eto fa andao iresaka ny any ambanivohitra raha mikasika an'ity zao nge zao fa mba mety mivonimondrona ny tatsa mety mahazo am'izany tracteur dimanjato hafa hoavy zany ve sa niza ndray zany sery zany zany ke mila fatarina koa izy ny manafatra an'io satria raha ny tena izy zany tokony hoe asana io no tonga alona lay bus arrive efa nisy any koa masy efa ngany vita le bus arrive fa bus électrique koa mbola isany efa voalazana izy doare miarabe tava verina ianao tompoko mamarana ake ny 2009 zany tena niteraka zavatra be dia be io le ao anatin'ny force finana tena tadiditsika le hoe barety ray ny teny am'le général tangala mivoaka hitany olona rita tamin'ny tele le antanatoaka zany tonga dia simba nanomboka teo fa izao kosa 2009 tsy tonga fotsiny am'izao fa vitsy ny kipan'le tsika zany raha vao tsy mahatsapa an'izay de lasa mifampitoraka dia tsara n'le olona nanao le 2009 de jereo koa n'olona nanao 2009 misy heritona dia mivaly efa fatolona tsy fatolona efa heritona dia nanenina tsy napozy firenena zay dia atao ohatry zany misy ilay saka ministy efa ela be efa tiakaiky misara mianina ty miala dia lasa akanjo fotsy ndray dia ohatry ny anjely ndray hitanareo zavatra lasa manama ohatry ny anjely zany le tsy ao anaty fitonga zay zany le ohatry ny tsokika misay fa itsika samy tsy marina dia amizay indre mandeha tia io aloha dia adaina aloha io ninina mety zakany io ndefa zao tsika tsy manaka ny zavatra hitanga tsisy mampatatra ny atiky fa zao adaitsika aloha io fa izao tsy averina tsony eo amin'ny fomba rehetra aza tonga dia kivy zany azy atao dia tateraka foana afaka ataotsika misafidy hoe tsy dia arovatsika ny safidy am'izany toa zany majorité silencieuse am'izany entanina tolona milay be zany dia mametaka olona mpampiavana tsika aprirezay mpampiavana rassembleur mba tsisy ny vengeance satria ifampitoritory eto tsy mitiavaka fa afiditra daholo dia miareny eto tsy hotanitsika fa zay aloha ny zava-dehibe sy vaholana voalohany indrindra mapetaka mpampiavana fa zay atao hoe zanak'andriamanitra dia rehefa miray tsika dia départ tsy lanitsika miareny eto fa mandrezatra fotsiny tsy ampafiry ny volitany eo ny diamant ny volamena zany efa dia zay aloha ny vaholana vatsika Afa misaotra re ny arifany napetraka foana hoe ny tsika ny safidy ho tany républicaine dia ny safidy ho tany démocrate raha mbola hoe azo lazaina hoe démocrate ve tsika ao anatin'izay dia ny tsy mety resahana izay hoe fantsina tokony apetraka fa tsy mety le hoe mitazapotsiny eo anatrehan'ny tsy vetezana sy ny tsy fanjariana maro samihafa miteny sy mitsikera sy manatsikafana ary ny olo-pirenena sy mpanao politika sy hoe isika ohatra mbola tsy taitra ary zalahy maika fa tena hoe dasamina fotsiny ao ao resany antso manaraka dia toizana avy eo salama tompoka efa ao ianao ay mbola tsy vonina ndray ndao ary fa raha itsika manaraka ndao ianao ary ao ela alovana tena mahafinaritra raha tena olona démocrate raha be démocrate raha mazany olona zany tena tsoritra aminareo tsy mety tsara vela tia fa leo mieno le leo aneraka ato mazany migeranareo démocrate nareo atena fifa tsara fa olona iraha fanjakana ikeny reto tsy hoe manalina mody raha kofaneo anaty tenin'andriamanitra sy teny bokisenana ny zavatra farany fa zavatra manana misy eo zany tena namanita fahitako anazy
ianao nda raha tiana zavatra tsy mety tao fanjakana de alatiny raga hevitra anakaraha mampanjakana anao alefa fa raha izay lo sy robosakanao anakina ny fanjakana ko zay ma demokrasia demokrasia ohatra mitokrasia zao fa raha ohatra raha matoka fampiraly eo ale maleokevitra eo de nitiako lazaina moa namaniko teo misy brito hoe efa nahina baka teny fa le olona zany nohatra ny tsinanay fangaraka azy etiky le olona no atao fa tsy hoe tsy ampatony tanàna ka io zany mba tokony mba hisy hevitra ihany na raha na amtsarana tokony amantalana nafika tsotsotra fotiny eny amin'ny fiarahamonina eny zany mba hoe lakan-dratsy aza anatina fako mba atanaty baka ordirana arina fako alainy commune le fako rehefa avy eo fa de hoe tsy manaiky le olona ny ametrahana fako ordire eny de anaraka zay ko fanjakana nefa le tanàna itaova tena hoe raha io tena mitoy hodivitra ndrany sampianatry satria tokosa le lakan-dratsy ary marina ny tenao misy andraikitra lehibe le apipapa le apipa ohatra manarana alatika maketikony rehefa any mba efa besy le fanamboarana le any tamy any rasoraka ihany zao mba ve ao ny zavatra tena isy mandeha am'zay loany ele lalanay oa mba andray faranatsika ny amin'ny anio raha ry tontolo andro mahafinaritra ry ho an'ity anio ty raha ry faranerinandro ihany koa mahafinaritra ho an'ny rehetra satria tsy tafahoany eto tsontsika ho an'ny rahampitso mbola betsaka ihany koa nefa reo fandaharana azo arahana amin'ity anio ty ny be marainy tsy misy raha tsy amin'ny latsinainy fa ny vidivarotra misy rapitso sabotsy tontolo andro misy an'ireo hoe zavatra azy tsika arahana foany ny lahady eo ihany ka de mirary soa makasitraka atsika rehetra manjo hiatran'ny onjam-peon'ny topo radio